Manao daholotsika rehetrarehetra. Te hizara kely androany momba ny resaka zavatra tenenin'ny vava. Hoy izy ny baiboly ao amin'ny ohabolana 7:20-1:roapolo miteny hoe ny fahafatesana sy ny fiainana dia samy hain'ny lela. Izany hoe azon'ity lelantsika atao ity zany azon'ny zavatra azontsika atao no miteny fiainana na miteny fahafatesana. Ny tena marina dia ny zavatra rehetra tenenitsika ohatran'ny hoe zavatra afafy, voafafy iny dia indray andro any iny tsy maintsy mamoha. Dia rehefa tena dinihanao fiainanao, raha mandinika ny fiainako koa dia tena izay mihitsy hoe ny zavatra mitranga rehetra ny fiainako androany, ny zavatra hitako androany hoe aiza ho aiza misy anahy, inona ny zavatra ataoko, inona ny toerana misy anahy, inona ny zavatra haiko sy tsy haiko, dia noho ny zavatra noteneniko daholo ireny no tena marina. 5:10 isan-jaton'ireny zavatra noteneniko sy ny fanapahan-kevitra andraisiko amin'ny fiainana. Mety misy 5 isan-jato, mety hoe tsy nananako fahefana, tsy nanananao fahefana zany. Mety hoe zavatra nataon'ny olona taminao, mety hoe tranga ara-politika eto Madagasikara ohatra zany misy zavatra mitranga dia tsy maintsy miantraika aminao ilay izy nefa tsy safidinao, tsy zavatra noteneninao. Dia izay notenenako hoe misy an'izay 5 isan-jato kely izay ihany anefa azafady. Dia ao anatin'izay misy tantara kely izay tiako tantaraina aminao. Misy mpinamana anankiroa dia te hanao zavatra zareo andao tsika rangamba hanao an'izao dia nandeha ny fotoana dia ny anankiray zany tena marisika be, izao ny ataontsika, izao ny ataontsika. Dia rehefa tena mandeha ny fikarakarana misarotra ilay izy dia hoy izy namany anankiray hoe tena mety izao angamba ny hitranga amin'ny miteny zavatra ratsy momba ilay zavatra hitranga izy. Aza hitako ka izao mety hisy an'izao indray izao dia ahoana izao raha izao. Dia rehefa nandeha ny fotoana tonga ilay fotoana nanaovana zareo an'ilay izy dia nisy tamin'ilay zavatra noteneniny ny tranga. Dia hoy izy manontany anazy hoe tsy efa niteny anao tena io mihitsy ary ilay nahiko izay ilay zavatra noteneniko. Raha ny tena marina dia izao hoe tsy hoe naminany ilay olona, tsy hoe ny zavatra hitany mialoha, fa ny tena marina nanomboka namafy izy dia lasa namoha ilay izy dia nitranga tamin'ilay fotoana nanaovany zareo an'ilay zavatra. Dia ny dikan'izany hoe ny zavatra tenenitsika tena misy akony reto amin'ny fiainantsika, amin'ny zavatra mitranga manodidina antsika, amin'ny atmosfera iainantsika fotsiny hoe zavatra ohatran'ny ahoana no foroninao manodidina anao, mamorona zavatra manodidina anao ny zavatra teneninao. Dia ohatran'izany mihitsy hoe raha ohatra ianao ka miteny tenin'Andriamanitra, miteny zavatra amin'ny alalan'ny finoana dia ampiasain'Andriamanitra iny dia hanaovany zavatra ho anao, hanaovany zavatra ho an'ny manodidina anao, hanaovany zavatra ho an'ny firenena, maninona moa. Fa raha ohatra kosa ianao ka miteny zavatra ratsy, miteny zavatra ohatran'ny hoe ny aingam-panahy nanaovanao an'ilay izy avy amin'ilay ratsy dia lasa ampiasain'ny devoly izay hoe hanimbananao na hanimbanana manodidina anao na ny firenena misy anao. Dia izany ny zavatra hitako eto Madagasikara raha ny tena marina hoe efa be dia be ny olona mivavaka ao Madagasikara, efa ela be misy hoe mivavaka foana ao amin'ny firenena. Fa raha ny tena marina dia misy zavatra tsy ataontsika ao anatin'ilay ten'Andriamanitra hoe miala amin'ny ratsy fanaony. Dia isika menomenona foana isika ny amin'ny zavatra manodidina antsika. Betsaka isika ny menomeno, tsy tena hoe tsika rehetra. Fa misy sasany amintsika ataoko hoe laoza dia ataoko hoe izaho koa ao anatiny satria izaho miteny hoe tsika. Fa tsy tena hoe nareo satria samy gasy isika. Misy zavatra ataontsika, ireny zavatra ireny ihany no mahatonga antsika mipetraka amina toerana anankiray. Ohatra hoe raha sahirana Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy miteny hoe ianao mihitsy no tena diso amin'ilay izy. Fa hoy izy hoe andao ange jerena ny zavatra ataontsika. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha ohatra isika ka miala amin'ny ratsy fanaontsika dia hanasitrana ny tany, tena mibebaka amin'ireny isika dia miala amin'ireny. Fa nefa ny zavatra hitantsika amin'ny fiarahamonina androany mbola ny ankamaroan'ny malagasy monimmonina foana amin'ny zavatra manodidina anazy. Marina hoe sarotra ny fiainana ary tena manaiky hoe sarotra ny fiainana, tsy mandeha araka an'izay tena eritreretinao ny fiainana indraindray na ny vidin'entana raha misondritra ohatran'izany dia fantatra hoe tena sarotra ilay izy. Fa andaontsika te hanome fanamby ianao anefa ao anatin'izany rehetrarehetra izany hoe raisy ny ten'Andriamanitra dia raisy izay teny fikasana hitanao amin'ny ten'Andriamanitra dia tonoina ao Madagasikara. Raha misy zavatra tsy tianao mitranga eto amin'ny firenena dia aleontsika tsy menomeno fa andaontsika hanao zavatra satria izay no mahasamihafa ny hoe menomenona ary tsika dia ino ilay zavatra nataontsika. Tsy aleo ary ve tsy menomena raha tsy nanao n'inona fa raha hoe misy an'izay any anatsika dia aleo tsy monimony isika fa manao zavatra ho an'ny firenena, hanao izay fiovana vitantsika manodidina antsika dia efa misy fahasamihafana ataontsika eo amin'ny fiarahamonina dia izay vitanao atao tsy maninona mihitsy. Dia te hampahery anao hoe misafidiana androany hiteny zavatra tsara, misafidiana androany hiteny zavatra manangana olona, misafidiana androany hiteny zavatra mampahery olona.
dia hitanao ny vokany rehefa avy eo hoe za manokana tena nahita an'izay hoe rehefa novaiko ny fomba fiteniko rehefa novaiko ny zavatra tenenin'ny vavako dia hitako miova tsikelikely ny fiainana manodidina anahy nefa ohatran'ny mitovy ihany fa tato anatiko niova dia ny manodidina anahy koa niova ihany. Tiako tenena hoe ny zavatra iainana ny fiarahamonina mbola reny ihany mbola eto Madagasikara foana isika fa nefa misy akony amin'ny fiainantsika ireny zavatra tenenitsika ireny. Dia tsy fantatra ianao raha misy olona mpimonomonina manodidina anao na misy olona na mety hoe ianao mihitsy ara. Dia satria tsika rehefa tsy mahita hoe misy olona mpimonomonina manodidina antsika dia mety tsika mihitsy ilay olona mpimonomonina fa mety hoe tsy miteny fotsiny hafa fa tena miaritra antsika izy mety hoe manaiky antsika amin'ny mahazay antsika izy fa nefa rehefa tonga ny fotoana anankiray tokony hiovitsika manaiky ilay andro any aloha fa nefa tokony hoe hiezaka tsika miaraka amin'ny fanampian'ny fanamasina mandeha makany amin'ilay toerana tsara zany. Dia misy teny atao amin'ny Jakoba 5:5 tiako zaraina aminareo dia teny ohatran'izao ilay teny hoe aza mifampimonomonina ry rahalahy fa andrao elohany ianareo indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Izany hoe rehefa mimonomonina isika dia fanamelohana ny zavatra sotomintsika eo amin'ny fiainantsika rehefa mimonomonina ny zavatra ataontsika fa andaontsika hanova ny fomba fitenintsika hanomka hiteny zavatra tsara hanomka hiteny zavatra mampahery hanomka hiteny zavatra manangana antsika dia jereo hoe andramo dia jereo hoe ohatrany ahoana ny fiovan'ny zavatra manodidina anao. Ankoatran'izay misy teny farany tiako zaraina dia faranako amin'izay ilay fizarana kely ataoko ity amin'ny Petera 1:7-9 10 azafady. Hoy izy hoe fa na iza maniry fiainana sy te-hahita andro soa aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Izay zany lakile reto raha ohatra tsika ka te-hahita zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika te-haina fiainana tsara tsika dia eo amin'ny vava ilay izy ny manomboka. Dia raha ohatra ka te-hanovana eo amin'ny vavantsika io tsika dia ato mifotsika ato ilay loharano ipoiran'ilay zavatra tenenina mihitsy aloha novaintsika satria avy amin'ny habeny eo am-po ny tenena ny vava. Dia raha ohatra ka te-hanovan'ilay vava zany dia ilay fo aloha dia leo fenontsika tenin'Andriamanitra ny fontsika dia aoka ianao tena ho tia tenin'Andriamanitra ho tia Fizarana raha fa Fizarana foana ny feno anatin'ny fonao dia izay no mivoaka ny vavanao. Raha ohatra ka tenin'Andriamanitra ny haminonao ny fonao dia izay no mivoaka ny vavanao. Raha ohatra ka zavatra hafa dia mitovy amin'iny zavatra hafa iny no mivoaka eo. Fa raha ohatra ianao ka te-hahita antsy Madagasikara ity hoe androso raha ohatra ianao ka te-hahita ny fiainanao manokana hoe hiova satria ny firenena dia avy eo amin'ny ankohonana dia aoka ianao tena ho fitahinao ny ankohonanao amin'ny alalan'ny zavatra teneninao dia ho fitahinao amin'ny firenena ianao amin'ny alalan'ny zavatra teneninao dia mivavaka hoe ho tonga olona mpiteny zavatra tsara amin'ny firenentsika hoe tsy maintsy tafavoaka amin'ny firenentsika fa Andriamanitra manana planina na hoe misy zavatra ataonao mihitsy sady miaraka amin'ny teneninao manao zavatra eny amin'ny fiarahamonina ianao dia samy mahirisa daholo manao an'izay dia amin'ny manaraka indray tsika misy video manaraka zaraiko amintsika mety hoe kely izay fa nefa tena lakilehibe ireny ahafahana manova zavatra be dia be amin'ny firenentsika dia misaotra dia tahian-Jesosy daholo.